lehibe vao maika amin'ny tombon'izay satria savaina any amin'ny centre K6 ka hatramin'ny K10 eny Andohalo ny convocation. Dia tena tandrovy ohatrany amin'ny examen-mpanjakany ireny io convocation io. Ho an'ny mpampianatra izay manatrika eto satria misy tsy afaka hivory rehefa avy eo ny mpianatra koa mbola misy rehefa avy eo mbola misy resahana ho an'le déplacement amin'ny heriny. Ny mpampianatra dia raisina tsara ny anaran'ny ankizy io sy numéro, misy numéro daholo ny convocation rehetra dia averina izay tsisy nandray miaraka amin'ny listra efa nahazo. Misy listra zany zaraina mpampianatra mpanadina dia raha tsy ao anaty listra dia mbola tsy raisina manana
Andeha ry havana ho iraintsika ny razakazaka masina ny andeny voalohany ihany. Jesu Kristi no mpamonjy, tombosiatra manitra, mirazantsara, laitsiniova ny mandrakiza, amerany isika iaraka, atoyatra, niazakazaka, utosy milazantsara, irana kasikara. Anio alahady faraiky amby roapolo ny volana Jiona, taona 2024. Alahady natokana hitondranam-bavaka ny sampana vokovoko manga eto anivon'ny sahan'ny FJKM, fa alahady ihany koa fetin'ny ray anio ry havana. Dia alahady ihany koa andraisantsika ny asa sy ny fampaherezana. Andeha ary hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika, dia sokafy manoloana anareo ny Apokalipsy 5:20, ny andininy 7 tapany 2 hatramin'ny andininy 4. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ampitomboana aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Andeha ary hisaotra sy hideran'Andriamanitra isika manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra, iza no tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany ny masina, ary ny firenena rehetra ho avy iankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra be fiantrana, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra lehibe sady tsy takatra ny sainay, ny fahalehibiazanao. Misaotra anao zay Andriamanitra, satria
Ianao dia mampafantatra anay mandrakariva ny fitsipiky ny fahalehibiazana. Ampianarinay ao anatin'izany fa miavaka izany, madio izany ary mahery izany. Andriamanitra, indreto izahay tsirairay avy manondrika ny lohanay eto anatrehanao, misaotra sy mideranao ny amin'izany fitsipika tsara nomenao anay izany. Midira ty amponay tsirairay avy ianao Andriamanitra, mitoera ty anatinay tsirairay avy amin'ny alalan'ny fananao masina, ary miasa manan-kery aty anatinay tsirairay avy. Ny fizotran'ny fanompoam-pivavahana dia atreo feno Andriamanitra, mba hoeniko ny voninahitra ao, mba hanomeza amboninahitra ny anaranao, ary indrindra mba ho masina sy ankasitrahanao. Amin'ny anaranao Jesosy ny vavahana toy izany. Amen. Manasa anareo ary havana hipetraka. Eny ary havana, tonga eo amin'ny fotoana izay natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izao dia angatantsika ny tompony anjara hanefa izany. Ny sampana sekoly alahady dia faly miara-bantsika ka manolotra tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Mangataka ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly alahady mba hitsangana. Vavakintsika. Fanahy masonao, ampianaro anay araka ny teninao mba hanananay fo madio. Amen. Afaka mipetraka nareo. Mateo 5:5-9. Mateo 5:5-9. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ndaona araka veritsika miaraka e. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ny fo madio rakizy dia fo tsy mitahiry lolom-po sy fankahalana, tia ny hafa, tsy mitahiry fahatezerana. Indray andro nisy mpampianatra anankiray nanontany ny mpianany hoe misy olona tsy tianareo ve na eritreretinareo fahavalonareo? Dia samy mitantara teo ny ankizy, samy nanana daholo aloha e. Fa nisy ny nanana ray, nisy ny nanana roa, nisy ny nanana betsabetsaka kokoa. Dia zao ary hoy ny mpampianatra, samy mitondra voatabia, mitovy isa amin'ny olona tsy tiany avy rapitso, dia sorato tsirairay amin'ny voatabia ny anarany. Raha misy zany manana olona tsy tiany anankiroa, dia mitondra voatabia anankiroa. Raha misy olona tsy tiany anankiefatra, dia mitondra voatabia anankiefatra. Faly be ny ankizy tamin'ny voalohany satria tsy tena fantany izay tiany madama atao. Dia samy somokotra nanomana ny voatabia, misy ny anaran'ny olona tsy tiany avy ny ankizy. Tonga tany am-pianarana dia nanontany ny mpampianatra, nentinareo ve rakizy ny zavatra nasaiko nentinareo? Dia niarany teny hoe entoko. Dia zao ary izy madama, tsy maintsy entinareo isan'andro anaty kitapo ireny voatabia androany ireny. Dia tonga ny ampitso, mbola tsy nisy niteny aloha, fa tamin'ny andro fahatelo izany nanomboka nitaraina ny ankizy hoe mavesatra madama ny kitaponay, mavesatra, izay mitondra an'ilay izy isan'andro. Dia tsy azonay mihitsy ny zavatra tiany madama atao. Dia izy madama hoe mbola entinareo ireny rapitso, sa avaiko ireny raha misy tsy mitondra. Dia tsy misy azo hanesorana na ray ary, fa mbola entina ihany ireny. Dia mbola samy mitondra ihany rapitso. Ny an'ny sasany efa nisoloa, dia efa mivoaka rano, dia efa mihamanahirana no mitondra anazy. Dia faran'izany dia nitaraina ny ankizy, azafady re madama.
tena sarotra be aminay mitondra an'ilay voatabia ao anaty kitapo isan'andro dia nanomboka teo dia nampianatra ny mpampianatra. Mavesatra noho izany ny fonareo izay manana fahavalo. Voatabia aza nasaina nentinareo matsiaro mavesatra nareo, matsiaro sahirana nareo, mavesatra lavitra noho izany ny fonareo manam-pahavalo, mitahiry lolo-posy fankahalana isan'andro. Dia tadidio fa tahaka ny voatabia mialoha dia mihasimba koa ny fonareo izay mitahiry lolo-po. Kanefa ny soratra masina dia mampianatra antsika hoe sambatra ny maty eo am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. An'Andriamanitra irery voninahitra. Amen. Mialohan'ny hitsangan'ireo izay hivavaka sy hamaky ny soratra masina ry havana dia andeha ho iraintsika ny rehefa voalahatra. Tonga amin'ny fotoana hamakina ny soratra masina sy henoina ny tenin'Andriamanitra isika. Ny soratra masina izay voalahatra ao amin'ny perikopantsika amin'ity anio ity dia izay hita ao amin'ny bokin'ny Joela toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Lioka toko voalohany atomboka eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, ary faranana ao amin'ny epistily ho an'ny Korintianina, epistily voalohany ho an'ny Korintianina toko fahaenina, raisina eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo. Meloha ny hamakina ny teny dia mbola hiara hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao. Tsy mitsahatra midera sy mankalaza, manome voninahitra ny anaranao masina izahay. Noho ny fahatsaranao, ny fahalehibiazanao, noho ny herinao, noho ny fahefanao, izay tsy takatry ny sainay, fa inonay, fa misy velona. Ankehitriny dia misaotra anao izay fa mbola mamindra fo aminay ianao, mbola omenao izao fotoana izao izahay, fotoana izay hienonanao, fotoana izay hitenenanao aminay indray. Ka ankehitriny ary Tompo dia mangataka ny fanainao masina izahay, hitaritalana anay, hanolo-tsaina anay amin'izay ho tanterahana eto. Dia ny famakina ny teninao,
famakina ny soratra masina izay ho tanterahany mpanomponao, ary koa ny fitondrana ny afatra izay afa amin'ny teninao, ny teninao izay fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, koa mampianaranay Tompo amin'ity an'io ity indray, avy amin'ny alalan'ny teninao mba haizanay mifady ny ratsy rehetra, dia mba aneo ny voninahitra ianao Tompo amin'ity fotoana ity, amin'ny alalan'izany teninao izany. Miasafanay masonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Amen. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'i Joela, zanaky Petuela. Enoy izao ry antom-panahy ary mandrenesa ianareo mponina rehetra amin'ny tany. Momba efa nisy tamin'ny andronareo na tamin'ny andron'ny razanareo va izao? Lazao amin'ny zanakareo izao, ary aoka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa, ary ny zanakireo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy. Izay sisany kijeja dia nohan'ny koraitra, ary izay sisany koraitra dia nohan'ny valalavao, ary izay sisany valalavao dia nohan'ny sompanga. Mifoaza ianareo mpimamo ka mitomany, eny midradradradra ianareo mpisotro divay rehetra noho ny ranom-boaloboka, satria tapaka tsy ho amin'ny vavanareo izany. Fa misy firenena mahery sady tsy hita isa miakatra hamelin'ny tandro. Ny nifiny dia nifin-diona, ary ny vazany dia vazany ombavy. Nataony simba tokoa ny voaloboko, ary notapatapahany aviavitro. Nataony inakiky tokoa ireny ka nariny, eny tonga fotsiny rantsany. Ary noho nanao raharam-pisoronana teo anatrehan'Andriamanitra Zakaria araky ny fifandimbiasana amin'ny tongony, araky ny fanao amin'ny fisoronana, dia anjarany araky ny filokanana hiditra eo amin'ny tempolon'ny Tompo ka andoro ny didin-kazo manitra. Ary ny vahoaka rehetra nitoetra teo ivelany nivavaka tamin'ny ora fandorana ny didin-kazo manitra, ary nisy anjelon'ny Tompo niseho taminy teo ankavanan'ny alitara fandorana ny didin-kazo manitra. Ary noho nahita azy Zakaria dia tetra loatra izy ka raiky tahotra, fa hoy ilay anjely taminy: aza matahotra ry Zakaria, fa efa nohenona ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no ataonao anarany. Ary ho faly sy ho ravoravo ianao, ary maro ny faly amin'ny haterahany. Fa ho lehibe ao anatrehan'ny Tompo izy, ary tsy hisotro divay na toaka, sady ho fenoan'ny fanahy masina hatrany an-kibon-dreniny aza. Ary maro ny zanak'Israely ho ampidiny amin'i Jehovah Andriamaniny, ary izy andeha ho alohany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Elia, mba hampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny manoa ho amin'ny fahendren'ny marina, hamboatra firenena voahomana ho amin'ny Tompo. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahina ianareo, fa mpijangajanga sy mpanompo sampy sy mpakavadin'olona sy ny sodomita sy mpangalatra sy ny mpieriny sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, sainga efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika. Amen. Ray masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Melohany andraisantsika ny hafatra izay eto mpanompon'Andriamanitra ary havana dia andeha ho iraintsika eo am-pitsanganana ny hira izay efa voalahatra. Amen.
Mahazaho toerana tompoko. Mbola ho ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Notsongaina ary nomen'Andriamanitra antsika ny Lioka toko voalohany ny andininy 5:10. Lioka toko voalohany andininy 5:10. Iarahantsika mamaky indray zany amin'ny anaran'i Jesoa Kristy fa efa nivakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo ihany. Fa iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ilay andininy 5:10 amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy ary tsy hisototovaina toka sady ho fenona ny fanahy masina hatrany akibondreniny aza. Ten'Andriamanitra laza zavatra lehibe dia lehibe io tsy le hoe tsy misototovaina toka ny mahalehibe azy fa hitantsika fa misy tanjona mazava apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ity zazalahy vao ateraka ity raha ato amin'ny teksta ato amin'ny soratra masina zany. Tsy dia tena toriteny loatra tahaka ny mahazatra antsika no tondratsika azy fa ataontsika lafi ny fiainana andavanandro zany le antson'ny mpahay mandahateny hoe lafi ny pragmatika no hitondrantsika ny toriteny. Iny moa zany no azoko menan'io lohahevitra azoko menan'io tsy afaka miala ao anaty textsika fa mametraka ny antsoina hoe inona no atao hoe fitsipiky ny fahalebiazana. Fitsipiky ny fahalebiazana. Ty voalaza ny soratra masina fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy. Inona fitsipiky zany fahalebiazana zany. Resaka hoe fahalebiazana io moa zany io ny teny grika hoe megas. Mega. Iny le mahatonga antsika mampiasa ny teny io amin'ny teny frantsay hoe méga concert, méga zao, méga zao. Dia io koa no angalana an'ireny ihany hoe firy méga ny karazana lanja na fatran'ny connexion anao. Misy zavatra mampime ihany amin'ity resaka hoe méga ty na hoe lehibe moa zany hoe grand moa zany amin'ny teny frantsay. Io zany rehefa mandehandeha amin'ny station eny ianao na eny ndalana eny ianao na misy olona te haka zavatra aminao na mba te hazo zavatra dia ahoana grand. Fa tsy efa nahazo an'izany ahoana grand. Dia gaga mihitsy ianao fa ay moa zany ny tiany atao dia hoe mba amizay ianao manome zavatra azy. Fa misy koa indray fa fahazarana koa le izy ny mandeha tany amina toerana anankiray toerana anankiray izay tsy hoe olona eny an-dalambe akory ny ihany fa olona tompona andraikitra. Olona andraikitra ngeda be mba tsy lazako hoe eto amin'ny firenena dia tonga tao ako dia ozy le rangahy lehibe izay manana andraikitra. Inona vaovao grand? Ahoana ho grand? Tsy grand fa petit. Io moa zany le hoe fahalebiazana fiasan'ny soratra masina eto dia hoe lehibe eo mason'Andriamanitra. Anana andraikitra goavana ny dikan'io. Dia ny tanora moa zany rehefa miresaka tanora tsika zany dia nareo tanora ampianarina moa sady lazaina hoe diso nareo raha tahinika tsy mieritreritra anao lehibe. Tsy hoe ho lehibe vatana eny fa ho lehibe amin'ny anjara andraikitra omena anareo. Na ny olo lehibe fa antitra tahaka anay aza dia mbola mieritreritra ho lehibe koa anana andraikitra goavana na eo fiangonana na eo firenena. Dia zava-dehibe zany izy io kanefa misy refy andrefesana an'io. Zay ny soratra masina mazava tsara. Jaune moa dia zazalahy azo tamin'ny valim-bavaka mbola resantsika eo zay avy eo. Azo tamin'ny valim-bavaka io. Fa nataon'Andriamanitra, hataon'Andriamanitra ho lehibe
Anao izy ilay voasoratra amin'ny 10 fa maninona ozy izy fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy, fa ho lehibe eo anatrehan'ny tompo izy. Eo mason'ny olombelona zany hoe olona lehibe zany a, olona manan-kajo zany, olona manana maizy azy zany. Amin'ny le hoe VIP moa zany amin'ny teny frantsay a, de hoe personne très important, très importante, zay le VIP zay, very personne, very importante personne, very importante personne, VIP. Falerin'ny olona rehefa atao hoe VIP zany ianao, jery fampisehoana ianao de atao VIP a, ianao ny ery alohan'ny ery, saingy ianao koa mandoa vola be indrindra, zay le VIP zay aloha zany. De zava-dehibe zany io le hoe lehibe io. Ny dikan'io nefa ato amin'ny soratra masina de hoe anana andraikitra goavana be ianao, ary olona manana lanja ao amin'ny fikasana tian'Andriamanitra hatao, tsy eo amin'ny fianakavianao kely io fotsiny, fa eo amin'ny firenenao. Zany zao resahana satria magaga moa ny perikipantsika zany mety efa nikendren'ny mpanao perikipa ihany zay kanefa tena avy amin'Andriamanitra, miresaka firenena izy ty. Teo amin'ny Israely dia tian'Andriamanitra anana andraikitra goavany ty zazalahy kely valimbavaka ty. Ka zay nitsanga tamin'izay lazaina fepetra samihafa eo amin'ny fiainany a, dia karazana fitsipika mahalehibe, na fitsipiky ny olon-dehibe, na fitsipiky ny tompona andraikitra, na fitsipiky ny olona manan-danja eo amin'ny fiarahamonina. Iza moa zany raha ny tena marina de tsika kristianina ane zany e, tsika nkena antsona hoe ianareo no fahazavana zao tontolo zao. Manao fiteny vary amina kotrokely moa zany hoe important be zany hoe fahazavana zany a, zavatra goavana zany. Ketso raha maty fotsiny ty jiro ty a, maizimaizina ato amin'ity fiangonana ty. Inona avy ireo mampanandanja na manome ny lanja n'ilay olona zay atao hoe lehibe eo anatrehan'Andriamanitra ireo? Voalohany de zao a, olona miavaka izy, miavaka, olona miavaka izy. Ino mampiavaka ny Jaune zany am'resaka tsika? Andriamanitra aloha nanome ny anarany a, ary ny dikan'ny anarany de hoe Andriamanitra manome fahasoavana. Iones zany dikan'ny amin'ny teny gasy hoe Andriamanitra manome fahasoavana. De le fahasoavana tsy hoe fahasoavana ho an'ny dada sy neny zay niteraka fa tsy nananjanaka moa izy vady, Zakaria sy ny vadiny de nangataka tamin'Andriamanitra. Tsy hoe zay le fahasoavana, fa le fahasoavana de fahasoavana ho an'ny firenena. Zay no mampiavaka azy. Olona miavaka ianao raha fahasoavana ho an'ny firenena. Raha fahasoavana ho an'ny mpiarabelona ianao de olona miavaka ianao. Ary zany tsika kristianina fahasoavana io jiro de fahasoavana ho atsika manana jiro. Ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Fahasoavana ho an'ny olona rehetra zany ianao satria mitondra fahazavana. Fahasoavana ho an'ny firenenao ianao. Satria nataon'Andriamanitra, ampifandray an'Andriamanitra, amerina ny olona amin'Andriamanitra. Fa tsy ampisaraka ny olona amin'Andriamanitra, tsy handrava fihavanana amin'Andriamanitra. Ka ny olona lehibe zany de fahasoavana, ny olona miavaka fa fahasoavana ho an'ny fiarahamonina. Misy olona tena hoe tsy fahasoavana mihitsy e, fa fahavoazana ho an'ny fiarahamonina, vesatra ho an'ny fiarahamonina, manimba ny fiarahamonina. Satria izy indray manahirana ny fianakaviana. Tsika nanao fampianarana tamin'ny herinandro, asa ny pastera ny tantarany reny resaka hoe désintoxication reny. Fa raha ohatra ianao ka manana dada, na manana anadà, na manana anadà, na manana iza mamilava ka tsy azo anarana tsony, de vesatra ho an'ny fianakaviana, de ndevo hotsaboana ano moa filazana azy de prédiquer toaka désintoxiqueny. Raha désintoxiqueny le tadio tsara vola amanetsiny ny saran'ny désintoxication a, amanetsiny a, manatapitra itsany azy. Ka
fahasoavana ho an'ny fianakaviana ve zany sa fahavoazana ho an'ny fianakaviana iny moa arak'le razaiko hoe tsy misy olona hoa le fianakaviana de hoe sanandro ny avanao mamy ny dadanao de hoe nahazo fahasoavana zay fa mamy isan'andro am'izay ny dadanay zao tsisy an'izany zay voalohany andriamanitra manome fahasoavana ka lasa fanomezan'andriamanitra fahasoavana ho an'ny firenena ianao ny tena olona ny eto amin'ity firenentsika tika zao hoe ny akamaroan'olona de tsy fahasoavana ho an'ny firenena fa eta mavesatra ho an'ny firenena saheta mavesatra ho an'ny firenena indray io moa fa tsy verenako tsony le resako hoe ny akamaroan'olona nge tsy miasa akory na afaka miasa ary de tsy miasa ampalahelo za de malahelo mihitsy tsy manao kritika fa miteny mitsotra hoe tsy mitsikera saka mba nyteny gasy marina koa tsy mitsikera fa misy ke olona ohatra hoe olona malehilahy matanjaka be misy zazakely malemy marary de oetiny amin'ny posiposy kely na ny anakely de iny no ety mangisy ndray mangataka mampalahelo ane zany zany ke masima ty firenentsika ty manina tsy ajanany hatrany le marary de mandeha miasa ianao matanjaka titsikery zany fa zany mila tonga saina mila mivoatra ny saina mila olona miavaka ny firenena mila olona miavaka ary ianao kristianina no atenaina fa hiavaka ao anatin'zany zany nge natao hoe masina natao hoe olona masina dia olona miavaka satria fahasoavana ho an'ny firenena ianao de hoe maro amin'nisy zanaka Israely izy nampodiny amin'i Jehovah Andriamanina ary izy andeha lohany amin'ny fanasiny herin'ily mba hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoa amin'ny fahendreniny marina amboatra firenena voaomana ho an'ny tompo olona manamboatra firenena voaomana ho an'ny tompo iny moa zany firenena voaomana ho an'ny tompo zany iny moa tediavin'ny tompo firenena mandeha amin'ny fahamarinana zay ihany tediavina nge tsy mila mitadina an'izy tsy mitady firenena izy anao fiangonana tepolo volamena ho azy tsy mitady an'izany izy fa tediavina de hoe andeha amin'ny fahamarinana natsika olombelona ary amin'ilay soratra masina ty amin'ny Jauna epistily nosoratany Jauna tsy misy fifaliana ho ahy mihoatra noho izao de ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako faharoa miavaka ianao satria valimbavaka Jauna io nge valimbavaka io valimbavaka io mba tsy hoe anatina leso takory fa mba anontany anareo izavy ny zaza valimbavaka hitanareo amin'ny soratra masina be de be eo iza ohatra valimbavaka io zany tsy nananjanaka le ray aman-dreny de nangatahana tamin'ny tompo de nahazo izy aby ohatra ny fantanareo zao Samuela zany zao ny malaza indrindra Samuela na i Samsona koa azy Jesosy Jakoba satria tsy niteraka ny mamany ny reniny fa nangatahana tamin'ny tompo de nahazo be de be ny valimbavaka ao anatiny satria valimbavaka satria manatanteraka ny fikasan'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra natateraka ny fikasany valimbavaka ho an'ny firenena ve enao sa tonga ho azy fotsiny teny raha tonga tsy nandrasana tsy le amin'le lafi biolozika zay resako zay amin'ny lafiny psikolozika zay resako zay tsika ty ve valimbavaka ho an'ny firenena ve ny fisiny ny fiangonana ety amin'ny firenetsika sa vesatra ho an'ny firenetsika sa de miteny hoe ny fisina sekta marobe manerana Antananarivo manerana Madagasikara vesatra ho an'ny firenena tompoko sekta manotango volany aman'olona manambaka olona mody bradrabaka braka brada inona marary anao potika ny firenena ary manjary ratsy ny fijerin'ny olona ny fiangonana satria misy fahafetsehana sy fitiavatena toy zany fa tsy tena ampandroso ny firenena akory eto amin'ny torotena ena miteny andy zany nge tompoko nanaovana an'io trano be eo ambadika eo tsy hoe tataza anaty fotsiny volan'ny fiangonana de samy manao zay mahafinarinahitra tsikitsika fa
alaina ny volan'ny fiangonana, omeny ny volan'ny fiangonana, atolony ny finoana zay ananany anaovany zavatra ho azy ary ho avy ny firenena, ho avy ny fiarahamonina. Fa tsy hoe falitsika rehefa misy W mipetraka atao am-piangonana. Faly ianao rehefa mahita zavatra mahafinaritra be atao am-piangonana. Tsy zany no iraka nampanaovin'Andriamanitra antsika fa ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ary dia ianao no valim-bavaka manatanteraka an'izany. Zany ange io e. Zany anio e. Fatelo, olona miavaka ianao, mbola am'le miavaka tsika zao. Olona miavaka ianao satria natokany ho azy ianao. Nazirita. Zany ny fitenintika teo hoe nazirita. Tsy tonga foana akory ny lazana ny Jesosy hoe Jesosy avy any Nazareta. Fa amin'ny teny hoe nazirita io, nazira, voatokana. Voatokana. Zany hoe olona natokana ianao, tsy natao hitovy amin'ny be sy ny maro ianao. Zany hoe mahafazavany zao tontolo zao atsika, zany tanàna miorina tapitendrombohitra atsika, zany mahafanasy ny tanin'ny kristianina, tsy natao hitovy amin'ny olona rehetra ianao. Tsy hoe amin'le famboniny zany a, tsy hoe amin'ny mahagrano akory. Fa natokana Andriamanitra ho azy ianao, anao ny mission, anao ny iraka ampanaoviny. Dia tsika renesana tsy mahatsiaro an'izany zany. Fa atao am-piangonana ihany tsika dia mivoaka atao am-piangonana dia mitovy amin'ny olona rehetra ihany. Zany hoe ny olana e. Teny ratsy ny olona rehetra ny ivelany ihany dia teny koa tsika. Foka moly. Miala tsiny amin'le fiteny fa hafa izy. Foka moly ny olona dia mivoaka koa ianao. Mihinana katy ny olona mikaty koa ianao. Mipetrapetraka eny amin'ny bar eny ny olona misotro labera, manisy tavoahangy dia manisy tavoahangy miaraka amin'iny koa ianao. Inona moa zany no mampiavaka antsika amin'izany? Olona miavaka, ny olona lehibe, tompona andraikitra goavana. Ny kristianina tompo dia tompona andraikitra goavana eto amin'ny firenena. Raha miotsaka ny firenena, dia iza ny tompona andraikitra? Ianao. Tovy amin'ny ray mpianakaviana, fetindray moa androany a. Tadio tsara fa raha mikrosofahana ny fianakaviana, iza ny tompona andraikitra? Dada. Lazao amin'izay dada tsy eto zany, ianao ny tompona andraikitra hoe mahantra zay. Raha mamy ianao na zanaka ianao, rehefa mahantra zay dia ianao dada ny tompona andraikitra. Raha tsy nianatra ny ankizy fa tsy tafita ny ankizy, ianao ny tompona andraikitra. Satria ianao ny dada, ny lahy no lohany vavy. Ny kristianina no lohany fa tsy rambony. Ataoko lohany ianao izy ny soratra masina fa tsy inona izy. Ka ny rambony ve zany misitona mandrosotra makaizy. Ny rambony ny any amin'ny farany indrindra. Loha masinina dia mitarika. Kristianina ny loha masinina, ka rehefa tsy mitarika ianao dia zay mahatonga ny firenena sahirana io. Tany amina firenena maro efa resako teto matetika moa zany. Mahazo mamaky boky nareo, mahazo mijery documentaire, mijery any firenena maro, nitarika ny kristianina dia nandrosana ny firenena ireny. Fa tsy ny kristianina mampahantra anao akory. Jesosy mampahantra anao. Tsy Jesosy mampahantra ny olona. Fa ianao no rehefa tsy manaiky olona miavaka dia sahirana ianao. Zay voalohany. Ny olona lehibe manana andraikitra goavana dia olona madio. Madio. Olona madio. Dia moa zany ny moa na antsika kristianina raha amin'ny resaka pragmatika fotsiny hoe no mifahatiavana azy ndraindray antsika resy e. Dia misy olona ke dia hoe tsisy ny rano, tsy hany ny olona dia hoe indray mpandeha isaky ny herinandro ianao vao hiandro. Nareo mpiandry moa efa zany nampianatra pratika mpianatra nandritra ny fotoana maro. Any ampianarana ny mpianatra, mila madio ianao. Mila madio ny fitafianao, mila madio ny mombanao rehetra, mila madio ny vavanao. Satria raha miasa amin'ny olona ianao, zany ampianaranay tamin'izay nampianatra pratika, miasa amin'olona ianao ka misy fofona ny vavanao, dia ny fofom-bavanao manahirana ny olona fa tsy Jesosy. Ohatra zany, zany nge pratika zany. Le resahana hoe madio hoe tsy hisotro tokana divay izy. Satria olona voatokana io, olona voatokana io, tsy hisotro divay nataoko izy. Fa tsy hoe midoroka ny eny ivelany eny dia midoroka koa tsika. Resin'ny fitorohana, resin'ny fitiavana toka. Maniry an'izany isan'andro isan'andro.
dia jerefy tsara ty texte anankiray amin'ny ohabolana faraika amin'ny telopolo ty andiny faefatra. Ohabolana faraika amin'ny telopolo andiny faefatra. Raha marina ny voalazan'ny ohabolana amin'ny vakiko dia marina ity zany. Ohabolana faraika amin'ny telopolo andiny faefatra. Vakio kely ary amin'ny anaran'i Jesosy mamaky azy tsika rehetra. Raha tsy diso ty ohabolana resahako ty. Andiny faefatra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy mety amin'ny mpanjaka ary Lemuela. Eny tsy mety amin'ny mpanjaka ny misotro divay na amin'ny mpanapaka no fatra-pity atoka. Fandrao raha misotro izy dia manadino lalàna na mamily ny fitsarana ny zanaky ny fahoriana. So rehefa domelona mantsy dia manadino zavatra. Ka tsy zay rehetra ho an'ny olona akory dia ho antsika daholo. Zay rehetra tsoin'ny olona dia an'io maka fanahy be dia be mpaka fanahy amin'io. Resin'ny fidorohana ntsika ve? Resin'izany ve tsika? Mila mahatandry tena, mahadio fitondran-tena. Ary tsy any amin'ny hoe misotro sy ny rehetra eny, fa ny fitondran-tena ihany koa. Lazay ny Korintianina 1:5 ny olona tsy marina tsy andova fanjakan'Andriamanitra fa aza mety ho fitahany ianareo dia mitoy ilay izy. Korintianina 1:5 andiny fasivika hatramin'ny 9. Aza mety fitahany ianareo voalohany fa ny mpijangajanga, mpanompo sampy, mpakavadin'olona, ny sodomita, esika LGBT zany resahany zany, tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Madio. Zay le hoe ny kristianina ny mpanompon'Andriamanitra dia madio aloha. Dia zay ny resahan'ny zanako teo hoe madio fo. Zany reo efa kristiana zany tsy manenjika an'izan'iza ianao, tsy mpanaratsy n'izan'iza, tsy mialina n'izan'iza. Dia azonareo tohizana. Mieritreritra eto plasy eto manao an'ilay tantara kely teo izy zay hoe raha zao nadinina daholo ny olona firy zany voatabia tokony hoentinao aty am-piangonana. Ianao zao firy. Dia raha amin'ny heriny dia mitombo firy. Satria na aty am-piangonana aza mbola andrenesana an'izany foana. Ny fankalana olona, fanenjehan'olona, ny fo maloto. Olona tsy maloto fo aminao dia ianao maloto fo aminy. Tsy hainao zany be indrindra ozy izy ny fitenin'ny ankizy. Zavana malala, anisany anankiray toetra antsika io madio, madio fitafy, madio fihinana, madio fisotro, madio fitondran-tena, fa tsy madio ivelany. Zany ny tena loza re madio ivelany. Iny moa le lazain'ny soratra masina, mamaky ny soratra masina ianao, ina le lazain'i Jesosy mikasika ny fariseo. Ry rary vato ozy izy voalalotra fotsy. Madio ny aty ivelany fa saingy ao anatin'ny feno taolan'ny maty. Ka tandremo zany zany natao fiatsaram-belatsika. Itsika zany dia olona natao hadio. Fahatelo sady farany. Ny olona lehibe, manana andraikitra lehibe, dia olona mahery. Io ny zavatra mahafinaritra nataon'Andriamanitra moa zany amin'ny iraka ampanaoviny antsika. Tsy mora ange zany hoe amerina ny olona amin'Andriamanitra zany. Ny zavatra ataon'ny olombelona isan'andro isan'andro dia manalavitra an'Andriamanitra. Dia avy eo izy ihany miarany avy eo. Hitanao na io tontolo iainana io zany zao. Any Eropa any zao misy canicule, mihoatra be ny hafanana. Sahirana daholo ihany. Asa moa eto amintsika zany zao na nahoana ity andro ririnina ity. Fa misy canicule any. Mihoatra be ny hafanana, 40 degré, 44 degré. Eritreretra zany hoe hita Antananarivo ianao misy 50 degré na 46 degré ny hafanana. Asaka miampy ny loto ny rivotra rehetra. Eto ianao mandeha eto ianao dia miodina etsy ianao dia maimbo, miodina eto ianao dia maloto, miodina etsy ianao dia zao. Tsy moramora akory. Tananao zao miresaka an'io
resaka zay moa ataoko hoe pragmatika ny resako azy omaly zany zao te nanerana Madagasikara ny fitondrana nampanao fanadiovana fobe eraka Madagasikara io de za moa mijery tele de mijery tele mijery an'le vaovao zany zay mbola ho sarotra ny tena hitaizan'ny olona hoe ho madio tanàna hoe ho madio efa fitenitry foana moa zany fa mba teneniko ihany narotsika fiangonana re na ito tambohana fiangonana ito ary sahan'ny olona mandeha pipi ao efa tambohana fiangonana toerana masina any amin'ny doany ve anao sa manao an'izany mety vonon'olona ianao rano manao an'izany zay le izy zay de sarotra ny mamerina an'izany ny amerina ny olona amin'Andriamanitra io zany tsy moramora akory ary na io madio fo ary nge sarotra raha tsy efa tena nandray marina an' Jesosy Kristy resy lahatra fa Jesosy Kristy ny tomponao mpamonjy anao sarotra ny eo madio fo zany tompoko raha mbola tsy resy lahatra ny am'izany Jesosy Kristy mpamonjy zany ianao raha tsy mbola resy lahatra am'izany hoe nahazo ny fanahy masina zany anao ka tonga tempolo ny fanahy masina feno ny fanahy masina de tsy afaka no madio am-po ianao resiny foana tsika matetika fa misaotra an'Andriamanitra tsika fa manome hery izy ary izy ho fenona ny fanahy masina dia anteny hoe fenona ny fanahy masina zany de mandeha amin'ny herin'Andriamanitra izy fa tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany zay nazahoany manao an'io ny asan'ny fiangonana ny fahitako azy hatramin'izay tsy ny amora fa nia sarotra ny sarotra za tany aloha tany taona fita amin'ny 27 nitondra fiangonana mahafinaritra ery zany nitondra fiangonana zany satria mahafinaritra ny olona tsy de tena hitanao olona mikorotana hoe ratsiratsy fijery ratsy saina na ratsy toetra na sahala am'izany ary mora tenenina ny olona tam'izany sanatria hoe misy zavatra kely ataony tsy nety de nitenenina izy hoe zao tompoko teneniko ianao fa misy zavatra tsy mety ataonao fa raha teneninao zao ny olona de hoe za koa mba mananao tenenina aminao zany ny olana am'izao fotoana zao zany ny olana fitezana am'izao fotoana zao ka de mahereza ry havana fa nomen'Andriamanitra fanahy masina ny olona lehibe manana andraikitra lehibe tsika fa mpanompon'Andriamanitra kristiana dia lazay ny soratra masina hoe fa hazo ery ianareo izy milatsaha ny fanahy masina aminareo de hoy Paoly apôstôly hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osika fa fanahy mahery mba amin'ny finoana sy fitiavana ary fahonoana tena olona mahafetena zany mahafetena ny teneniko amintsika fa tsy hoe misotro toka sy divay ihany hoe tsy mahafetena am'izany na to hoe fahotana fa na io vary io ary rehefa tsy mahafetena amin'io anao ny atendakanina tompo de tsy fiafehezantena fahotana ny atendakanina tompoko fety androany taleo so mihinam-be loatra taleo so mamy vary misy olona mamy kafe koatra ny mamy toka zay ny teneniko mivazivaziko amin'ireo lehilahy reo velany eo de hoe ataovy tsara ny fety fa taleo so mamo tsika kristiana de olona mahafetena ary zany ny kristiana protestanta raha teo ka de mahereza ry havana malala fitsipiky ny fahalehibiazana io nomen'Andriamanitra atsika io mba ho tonga olona lehibe tsika eo amin'ny andraikitra zay hamerenatsika ny olona ny firenena amin'Andriamanitra raha tsy tafaverina ny firenena Andriamanitra raha tsy tafaverina amin'Andriamanitra ny firenena tsy misy atena ianao rapitso tsisy za mieritreritra an'izany fa rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona miamatahotra an'Andriamanitra ny olona dia nosoratra masina hoe fa ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena ary rehefa manomboka ny fahendrena de manomboka ny fandrosoana mahereza ry havana malala de tsika indray hijery hoe inona fitsipiky ny fahalehibiazana raha teo lehibe zany ianao dia voalohany olona miavaka ianao faharoa madio ianao fahatelo mahery ianao satria manana ny fanahy masina amen
Koa satria ry havana sitrapon'Andriamanitra no nyrenesitsika teo dia andeha sika hiara-nonina hoe sambatra no mahitsy lalana izay mandeha karananjorova, sambatra ny olona izay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Iombina amin'izao vavaka fifona ny soantsika ry havana. Andriamanitra, indreto izahay manondrika ny lohanay eto anatrehanao, mitondra ny lotonay, mitondra ny fahotanay, mitondra ny fahatsotsanay, mitondra ny tsy fahamendrehanay eto anatrehanao. Mifona aminao izay Andriamanitra, tena mifona aminao izay milela-paladisia satria izahay le tokony ho fahasoavana ho an'ny fianakavianay, izahay le tokony ho fahasoavana ho an'ny fiarahamonina, izahay le tokony ho fahasoavana ho an'ny firenena. Indrisy Tompo, fizahay indray ny lasa enta mavesatra ho an'ity firenena malalanay ity. Mifony izay Andriamanitra, fa ny firenenay, ny malagasy toanay dia tsy mandeha amin'ny fahamarinana, ary izahay dia toa tsy tena valim-bavaka ho an'ny firenenay fa izahay indray mitady ho lasa fanetry be ny firenena. Mifona Andriamanitra, mamindrafo hoe mamelany elokay. Mifona izay Andriamanitra, fa tena tsy sany izahay ny taona ny hafa nantona anao e. Tsy sa izahay, satria na izahay ary dia tsy madio am-po, ary ny tempolonao dia ny potehanay. Mifona izay Andriamanitra, ny fonay dia maloto e, mody hoe miavana izahay, nefa ny kibay akelika ihany. Malemy izay Andriamanitra, malemy izay, nefa tena te hamerina ny hafa ao aminao izay Andriamanitra. Ampio ary izahay, ampio izahay, omeo hery izahay, ampaherezo izahay. Fa misy koa Jesosy fahotana vitanay izay tsy sanay akory no manonona azy eo anatrehanao. Eno re, fa avoakanay mangina ao am-ponay izany. Fantatray fa Andriamanitra tsy avy antso ny marina ianao fa mipanota mba hibebaka. Koa izany ny asahinay manantona anao, izany ny asahinay miantoraka aminao. Amen. Manao izay mibebaka marina tokoa, mitsangana handray ny teny soa famelan-keloka izay atolotro ny Tompo aminao. Fa voasoratra hoe, ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako fanondram-po ho anao. Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
Andeha ry havana hiara-nambaran'ny finoantsika isika. Mino an'Andriamanitra tsotoa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiava, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanoty isika dia maty amonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesosy Kristy zanany natokana tompontsika aho, tonga izy hitady tsy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maty sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombo ny finoanay. Amen. Manasa anareo ary havana hipetraka. Angatantsika ny atoko-pira hanao hira. Zakaikuire etape twanulona mandrapiatsuniraya andra iretani mazava simami rachalava Muninau ni fazava ira
luz amplisce eto antany chiuireri etaqueto anolona mandrapiazzo ny rayay andray iretany mazava sy mamiratra lava moninao ny fazava ira luz amplisce eto antany eto antany urufona ratizay luz amplisce eto antany surukusitray fiadanantsaina sindena ary fiadanana fanasifo luz amplisce eto antany tonga eo amin'ny fotoana ny vavaka fangatantsika zao a angatao zay tianao zay irin'ny fonao raha fantatrao fa abe voninahitra an'Andriamanitra zany ary ahasoanao koa de ivavaka sika nomenao fotoana zay anaovana vavaka fangatahana ao anatin'ny liturgie FJKM misaotranao zay fa ny fanomezana fotoana angatahana de midika fahasoavana mirotsaka eo amin'ny fiainanay efa imbetsaka zany no nataonay teto amin'ny fiangonana na teo amin'ny fiainanay ihany koa de misaotranao zay no ny amin'ireo valim-bavaka efa azonay na ho an'ny fiangonanao na ho an'ny firenenay na ho anay isan'ankonana fa namaly vavaka tokoa ianao ianao marinonao ny teninao manao hoe ataoko lohany ianao fa tsy rambony de tsy tratra aoriana tokoa zay amin'ny maha-kristiananay fa indro zay tahinao ka na ny zavatra tsy nirinay aza de nomenao anay mba be voninahitra anao mametraka eo ampelantananao koa zay izay rehetra efa nangatahana teo taminao teo aloha omenao anay zany araky ny ampenindra fonao de indreto ny mpanomponao amin'ity androany ity indray manampanindrina zavatra maro eo amin'ny fiainana tsy ny ara-materialy ihany fa ny fanahinay koa de te eona amin'ny fanahinao Andriamanitra ka ho ampaherezina
ampahirezo zahay mba hatanjaka ny finoanay ary rehefa matanjaka zany finoanay zany de afaka manovany tantara io filazantsara io ampahirezo zay hivavaka ka tsy tsahatra ho an'ny ankohonanay ho an'ny fiangonanao ary ho an'ny firenenay kehitriny de mivavaka ho an'ny ankohonanay zay tena mbavaka avokoa zay rehetra ao anatin'ny ankohonana raha misy olona maninganao anatin'ny ankohonanao de oentina mbavaka reny mba hitona mbavaka nyreny tokoa zay raha misy olona miavaka ao anatin'ny ankohonanao de oentina mbavaka mba havitanany andraikitra zay nomenao azy de mivavaka zay ho an'ny ankohonana mba ho anisan'ny ankohonana ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ankohonana kristianina miara-mivavaka amin'izao fiangonana zao ambinina amin'ny asan'ny tanany ho tahina amin'izay rehetra ataony ary na lavo azy indraindray sahirana azy indraindray mandalo fahasairanana mafy de asehonao fa hafa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao ampandreseo ny ankohonanay tompo mba tsy horesiny zao fiainana zao zay fa haharesy azy de vavaka zay ho an'ny asa fivelomana rehetra ataon'ny ankohonana ho ambinina tokoa zany ahitany soa azo ny voavidinao ny olonao rehetra de mametraka feny koa ampelantananao zay ny fiangonanao vavaka zay ho an'ny fiangonana io ny fotodrafitrasa goavana ary goavam-bera mita amin'ny mba eo ampelantananay ta amin'ny arenanay mita am'izay mety ho vitanay goavana ny asa tsy mora ihany keo nefa fa mety misy ny sahirana ao anatin'ireny mety misy ihany keo ny manenjika zany asa zany namankahaly zany asa zany mihitsy aza sanatria mangataka aminao zay Jesoa ta io asanao io e ary ta io zay mba ho anisan'ny olona anankiray miavaka amin'ny fanohanana zany asanao zany ny asa marobe ataon'ny fiangonanao de ta io mba hitana koa fa mahery amin'ny teny sy ny asa ny Andriamanitray fa tsy mahery amin'ny teny ihany ary aseho miariary amin'ny mpiarabelona aminay to amin'ity tanàna 67 hektara ty fa mahery Andriamanitra mahery i Jesosy Kristy mahery ny fanahy masina ka manova ny tantaranyity tanàna ity ho tantara mahafinaritra Jesosy matoky zay fa ho tanteraka zany tsy nofinofo zany tsy idealy zany fa tena zavatra hitranga zany ary matoky ny fahatanterahany zay de mivavaka ho an'ny fireneny anatin'izao akatoko ny fety zao mba hatsiaro aneny olona rehetra voalohany indrindra hatsiaro fa mahaleo teny izy mahajoro izy omenao zay ilaina izy tsy miankina manolona izy fa hatsiaro koa eny firenena fa mahaleo teny ty fireneny ty ny fahaleovatena ny firenena de miankina aminao fa zay firenena miankina aminao de mahaleo tena tokoa matanjaka tokoa zay mandao anao na mandahanao na mitsipaka anao de firenena arina any amin'ny fahaverezany zany mahatoky anao zay fa ny firenenay de anankiray amin'ireo tianao avotana tianao vonjena tianao amirapiratra eto amin'izao tontolo zao ka rehefa miteny hoe malagasy sy Madagasikara dia fandrosoana ary fifaliana sy fiadanana no dikan'izany amenaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka zany ary akambanay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe raha inay zay ny an-danitra ho masina ny eny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao tiantany mitaka ny an-danitra eo anan'io zay anina sazo anay ary mamelany ilokay taka ny namelanay zay nyrika taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay amen de misaoran'Andriamanitra tsika ravana malala de minono valim-bavaka fa ho tanteraka amintsika zany miaraba ny sampana vokovokomanga rehefa avy eo araka fandaminana avy eo mifampiarabitsika ao anatin'ny fiangonana miaraba ny fiangonana miaraba tsika
vokovomanga ao anatin'izay fa irosa alohantsika izao amin'ny fiarabanany ny ray mpianakaviana ira fahavalo andininy faharoa dia iaraba reo ray mpianakaviana rehetra eto amin'ny fiangonantsika natratra ny fetiny ray dahoary mba tonga ihany mantsy ny fetinay zao zay rehetra tsy ray mpianakaviana zay tsy dada zany no mitsangana mihira fa ny dada rehetra mipetraka ahoary tsangana ary dahoary dia ny faharoa tsangana kely vetivetsika dia miaraba ny ray rehetra tratro zao fetiny ray zao fety noforonona teny ivelan'ny fiangonana moa ny fetiny ray fa idada tsy noforonona teny ivelan'ny fiangonana akory fa nomen'Andriamanitra tsangana hoe tana zay mbola manana ray velona mbola velona eo ny dadanao ndry sambatra ianao fa dia tiavy tsara ny dadanao dada zany tsy dia tena mitovy amin'neny loatra ary zay mihitsy ny dada sy neny tsy mitovy neny tena mikarakaranao tena tianao sy ny rehetra fa i dada dia tena mamelona anao amin'ny lafiny rehetra dada fotsiny jerenao dia efa manga ny lanitra zay mety misy dada maditra ihany misy dada manahirana ihany fa tiavy foana ny dada fa i dada foana io zany na efa lasa nodimandry azy io dada io dia tsarovy isaoran'Andriamanitra no nanomezany ianao azy atsao dada za moa zany dada dia afaka miteny an'ity ny anay moa zany tsy dia tena le hoe fanomezana loatra no tena mahaliana anay aiza le fanomezana tsy tena mahaliana anay zany zay miteny mandrakariva moa za aloha tsy fantatry nareo fa za miteny amin'ny vadiko sy ny zanako hoe aza misahirana zareo moa misahirana ihany aza misahirana nareo fa tsotsotra fotsiny dia efa mety dia tsy dia tena fandanim-bola sy ny rehetra fa ny tena lehibe ho an'ny dada dia ny amin'ny fifaliana ho ahy dia mahita ny zanako hoe tafita endry mahita ny ankonako hoe tsy latsaka noho ny ankonana hafa fa mijoro tsara satria mahalala n'Andriamanitra tia no tenin'Andriamanitra ho anareo dada lefaso kely zala am'le écran lefaso ralina ia nisy mampime zay fa ty stazerako ty no teny an'izay ralina zay fa dia mba ianarako koa ary io le soratra masina ndeo mamaky azy tsika tsy dada rehetra manao hoe norondra taminareo ray aho satria efa nahalala le hatramin'ny voalohany ianareo atsangano hoe ny tana zay nivavaka tamin'ny maraina na tamin'ny zao faharoa zao ny dadany zay nivavaka teto ny dadany tsakana hoe atsakana ambony ndry aronakaiza ny dadanareo eny zava-dehibe zany sao sambatra ianao raha mahalala n'Andriamanitra ny dadanao sambatra ianao ary dadio tsara fa mbola adidinao mitona ny dada hahalala n'Andriamanitra dia miarabanareo ry rahalahy zoky zandry zanaka isany tratra ny fety dia manova fety sambatra miaraka amin'ny ankonana tsy voatery sakafo be tsy voatery vola be tsy voatery famezana be fa ny fahendren'ny ankonantsika dia zany ny fifaliana ao antsika araka ny teny soratra masina manao hoe tsy mahana fifaliana mihoatra noho izao aho dia nandrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanaka dia ho eto ambavaka dada
Tady io zany mody tsy miteny io. Dada moa zany dia zay tsy dia tena be resaka loatra ny an-trano. Mody tsy miteny io fa mieritreritra anao andreo manalina io. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra dia mirary soa anareo ray mpianakaviana hivavaka tsika. Jesosy misaotra anao zay no ny amin'ny fananana ray mpianakaviana maro atao anatin'ity fiangonana ity. Ary na tsy makato aza ny ray mpianakaviana fa mbola ho taonina dia hoentina hambavaka hatrany ho salama, hatanjaka, hahery, havita karakara ny ankonany ary ho fianakaviana sambatra ny fianakaviany satria manana ny dada mahalala n'Andriamanitra. Tapetraka eo am-pelantananao reo fianakaviana zay efa tsy eo intsony ny ray mpianakaviana. Mikataka aminao zay misaotra anao indrindra fa zava-dehibe ny nanomezanao azy ireny anay rehetra satria zany no nanefy anay ho toy izao. Satria Andriamanitra dia nanome ray mba ho fianaranao anay. Dia mivavaka ihany koa zay ho an'ireo ray mpianakaviana izay mety ho trapa-seranana fa tsy salama, ho salama tsara izy ireo hiverina fahasalamany. Ho an'ireo ihany kanefa tsy manao ny adidiny dia hoentina mbavaka tompo mba hiverina amin'ny fahamarinana ny fony. Dia tsofina rano amin'ny anaranao reto ka ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amin'ny ray mpianakaviana rehetra ny amen. Mahazo tera tompoko. Dia ngamba mbola izaran'le iny izy ity le tononkalo kely ihany ny iseko lehilahy rehefa avy eo na izy tsy haiko izy zara azy fa zay moa tamin'ny maraina zany nieritretra hoe areza reto zay tatsomba zarana anao an'le tononkalo. Tamin'ireny mpianakaviana nefa maika be mihitsy nareo izaran'le izy. Dia mirary soa antsika rehetra. Zay ny andininy voalohany. Andininy faharoa, ireo rehetra nahazo fahasoavana. Rehefa avy eo moa zany ny andininy faharoa iny fa mbola misy andininy faharoa rehefa avy eo fiarabana. Nahazo fahasoavana rehetra rehefa avy eo dia miomana ira fanampao fahatelo amby dimapolo rehefa avy eo miomana nahazo fahasoavana tapaka ny volana May ka hatramin'izao volana Jona androany izao. Zao zany nahazo fahasoavana anniversaire naterahana, anniversaire mariage, anniversaire an'izao dia miomana avy hatrany tsika fa mbola misy fiarabana ataon'ny fiangonana zao sekretera fiangonana no mandray ny micro. Eny ary misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina isika tamin'izay fiampiarabana ny ray mpianakaviana rehetra teo zay ary izany moa ty andro anay ity mirary soa ho an'ny ray mpianakaviana rehetra. Izy moa dia ao anatin'izany ray mpianakaviana izany koa ary izany no hiara-pahantsika azy isika fiangonana misy anankiroa izy eto eo ny ray aman-dreny fitandrina anankiray izay mpitandrina mizatra raha eto amintsika dia miangavy anareo zay mba hoetsy mba hoara-pany fiangonana. Arak'izay fanambarako teo dia ity andro ity no andro manokana izay atao hoe tonanam-bavaka ny ray mpianakaviana rehetra. Ankoatran'ny maha-ray mpianakaviana azy ireo ao anatin'ny eo anivon'ny tokantrano izay misy azy tahaka antsika rehetra ihany koa ray mpianakaviana rehetra dia manana ny andraikiny hafa ihany koa izy ireo amin'ny maha-ray mpianakaviana azy aty anivon'ny fiangonana. Izy no ray mpianakaviana izay iombonantsika ao anatin'izao fiangonana izao. Ankoatran'ny nambarako teo hoe maha-ray mpianakaviana azy ao anatin'ny eo anivon'ny fianakaviana mamelona ny ankohonany, ny vady aman-janany dia zao hoe isika rehetra retiko io dia zanany avokoa, karakarainy, tezainy ary sarobidy tokoa ny andraikitra izy ireo aty anatin'ny fiangonana. Ka zany no atsiarovantsika azy manokana, hitondrana azy mbavaka manokana ary ampahirezana azy ireo ao anatin'izao fotoana atao hoe manokana izay atsiarovana ny ray mpianakaviana rehetra izao. Ka dia mijoro reto izahay solitena ny fiangonana, reo ny fiangonana manatrika anareo ihany koa izay zanakareo tena mirary soa anareo ary mampahery anareo amin'ny asa lehibe izay nomen'Andriamanitra sy ny fidianana anareo eo anivon'izao fiangonana izao ary hijoro amin'ny mazany ankoatra ny ray mpianakaviana izay nambarako teo ombienombieny hoe ny anivon'ny tokantrano dia tena hoe adidy lehibe mihoatra noho izany aza ny maha-ray mpianakaviana anareo ety anivon'ny fiangonana. Ny ray mpianakaviana rehetra raha hoe miasa mifofotra isan'andro dia ho an'ny ankohonany fa ianareo kosa
dia atao hoe tsy hoan'ny ankonana roa irery ihany no atao hoe hiasanareo fa tena miasa ho an'ny fiangonana tena zava-dehibe zany ary tahaka nyray mpianakaviana rehetra mifo maraina mody ny hariva zay moa filazantsika azy nandray hoe mifo maneno koa dia tsy mody raha tsy maneno amboa dia tahaka izany ihany koa zany ianareo tena mifo maraina mitady izay alim-panahy ho an'ny fiangonana mba hivelomana ary tsy ho amin'izao fiainana eto tany izao ihany fa ny fiainan-danitra mihitsy aza no omenareo ny fiangonana ka dia rarosoanareo izay omen'Andriamanitra fahasalamana lalandava ianareo ny fahasoavany anefa ho aminareo mandrakariva ary ny fiadanany koa dia hitoetra aminareo dia misy moa zany araka ny lazaina teo ny tononkalo izay nozaraina tamintsika teo ireny dia ovakelin'ny zanatsika ao amin'ny sekolalady ny ray mpianakaviana rehetra. I dada isaorantsika Andriamanitra ray fa izy no antom-pisianao hatr'izay ny fahasoavany sy ny fitahiny no ivelomanao olon-tiany. Dada ilay lehilahy tena be herim-po, dada lehilahy mikatsaka izay ahasoa, dada lehilahy mihainy fianakaviana, dada lehilahy tsy kivy na oviana na oviana. Dada ny faniriana iangonanao ho ela velona ny ianao, ho salama lalandavatrany mandritry ny androm-piainanao eto an-tany. Dada dia mifanantera amin'ny taranakao, fiadanana hifamantra amin'ny andronao. Engane ho salama lalandava, ho faly sy ho ravo, ho miramiran-tava. Dada ombanao Jesosy n'aiza n'aiza le. Dada mitombo hery-be. Dada ny fiainanao ane ho valim-bavaka. Dada ianao ilay renay miavaka. Anio 2 Jona 2024 mpanoratra Zokiravaka Razafy Nomenjana Ravaka mpampianatra sekoly Alahady. Eny ary dia misaotra an'ireo zanatsika eo amin'ny sampana sekoly Alahady nanao an'izay tononkalo izay firarian-tsoa ho an'ny ray mpianakaviana rehetra ary dia anterina ao anatin'ny mariketa maso zany firarian-tsoa zany ho an'ireto ray aman-drenitsika ireto teo moa ireo sampana sy fikambanana izay efa nanao an'izany tamin'ny fidirana voalohany dia natanteraka an'izany koa ireo izay mbola tsy natanteraka izany amin'izao fidirana faharoa izao ny sampana vokivoky manga mpiasa amin'ny fahasalamana ny vorona fototra laika ny taniketsa ny sampatia ary izy ny mamarana azy ny fiangonana. Teny foy ihany levana malala ny fisaoran'Andriamanitra aloha zany androany dia sahala amin'ny lahady foana moa tony ny fetiny ray tony sahala amin'ny totona lahady foana androany zany zay mba nahazo dada matetitetika ina moa zany raha mananjanakalahy ianao raha zanakalahy fotsiny ny zanakao atsakany hoe zay mananjanakalahy fotsiny fa tsy misy vavy reo zao misy maromaro reo rehefa mananjanakalahy ianao dia tu n'existe pas dia niny ihany ny tediaviny niny nangatabolany aminao izy dia makany amin'niny niny mba ngatao an'izao any amin'ny dada dia raha manantsanaka vavy kosa aloha dia tu existe bel et bien izy ny teny frantsay tena ho tsara reo manantsanaka vavy dia misaotra ny tompony io zany rehetra zany dia nareo atao fiangonana zanakalahy sy vavitsika misaotra tompoko fa mananjanaka izay tena mananjanaka ary tena zanakay ny fotonana ianareo tena zanakay mihitsy ary sahala amin'ny zanaka nateraka ihany zanaka ty amin'ny fiangonana misaotra sy makasitraka fa nahatsiaro any dady ianareo dia mifankatsiaro tsika fampivavaka eto mambavaka ny adidy amanandraiky ta rehetra fa ho an'izay olona tsy mahalala ny asa mpitandrina moa dia tia no asa mora indrindra fa ho an'izay miara-miasa mitandrina dia mahalala hoe tia ny asa sarotra indrindra ataon'ny olona ary na fotoana na vola aman-karena na fahaizana dia tia ny sarotra ka tsy mitaraina akory no miteny an'izany satria dada tsy mitaraina izany
dia makasitraka tompoko misaotra manokana ny biraon'ny fitandremana izay nitarika ny sampana sy ny fikamanana rehetra ary misaotra ny sampana sy fikamanana rehetra natsiaro ny arabanay tamin'izao androany zao ny arabanay sy ty zanako ity zanako io ny taona ny azana ihany dia zanako io dia misaotra ny tompo noho ny amin'ny fananantsika nyreny koa satria reny dia mila toanana ihany koa amin'ny adidy amanandraikitra izay hiandry azy tsy ela satria mianatra mora ihany fa miasa ny tena mafy fa miasa mpitandrina ka dia misaotra tompoko mahereza tompoko misaotra indrindra dia fetiny dada sy neny ihany moa no misy fa ny fetin'ny ankizy tsy misy loatra fa volan'ny ankizy amin'ity volany ity dia miraro soan'ny ankizy rehetra ihany koa manana fahendrena fa zany ny fifaliana ho anay ny aloha an'ny fiangonana manokana dia ny ady natsoriko fa faly efa hoe manao zavatra nareo ty pastera zao pastera toanana ianao am'izao faly fa mbola faly mihoatra noho izany ary zany tena fifaliana mandre araka ny teny soratra masina hoe tsy misy fifaliana mihoatra noho izao hoahy mihoatra noho izao dia nandrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako dia tena mila mandeha amin'ny fahamarinana tsara na fifandraisana aza fandray am-pahamarinana amin'ny fahadiovam-poa dia fifaliana ho anay ray aman-dreny zany misaotra tompoko makasitraka indrindra ho avonay ny amin'ny heritaona fa dia tongava iakany ihany amin'ny heritaona misaotra tompoko tia moa zany dia mifampiarabaraba etsika menakavy andehantsika iaraba indray andro avatsika nandray fahasoavana nandritra izay tapaka ny volana meka hatramin'ny zao tapaka ny volana jona izao dia mangataka ndray zany andreo rehetra eo reo no hitsangana isaorana n'andriamanitra ety amin'ny alitara no mitsangana akavisy akavanana ny hira farana fahatelo amin'ny 50 rehefa tapitra ny olona dia tapitra ny hira ndao ary anniversaire zany io na mariage io na anniversaire anao na fahasoavana hafa mety misy sasany amintsika zao zao vao niakatra amin'ity alitary ty ary tokony ho marina mandrakarivo zany ny voalohateny dia ny fisaorana an'andriamanitra noho ny amin'ny fitahiny mahagaga tahiny atsika tratr'izao tsika heritaona zao fa be ihany ireo olona lasa teo alohantsika fa tsika mbola noterizin'andriamanitra amin'ny fitiavany ka tratr'izao an'io zao misaotra azy tsika ravana malala ary miara misaotra amin'ny misaotra azy raha teo isika menakavy itsika izay nahazo fahasoavana dia ndeha nonona ny mpisaorany jovary fanahiko izay efa nyainantsika manjato taonany izany teny mahafinaritra amin'ny salamo fahatelo amin'ny zato izany andininy voalohany sy faharoa ihany iarahantsika manonona izany manao hoe misaorany jovary fanahiko ary zay rehetra tao anatiko misaorany anarany masina misaorany jehova ry fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra dia misaora azy dia miaraba anareo rehetra tratr'izao tsika heritaona zao mirary ny sosiny tsara ho atsika
tsy misy zavatra iritsika ngamany mihoatra ny hoe velavelontsika ary velavelona ao anaty fahasalamana manana an'Andriamanitra fa tsy lavitra an'Andriamanitra ka dia arabaina sika rehetra ny teny vazaha moa indray manahirana hoe bon anniversaire fa dia tratry araba tratry ny tsingerin-taona na zom-pahasoavana mba veriny kely zany atsika fiangonana hoe tsingerin-taona na zom-pahasoavana ndao ataontsika mafy ary aho fiarabanana reto avatsika reto araba veriny kely mandeha arabana tratry ny tsingerin-taona na zom-pahasoavana dia hivavakintsika ho azy ireo Jesosy misaotra anao zay tena misaotra anao zay fa nahazo fahasoavana tokoa tsingerin-taona nahaterahana tsingerin-taona nanaovana mariazy tsingerin-taona na vita batisa tsingerin-taona na mpandray tsingerin-taona na dekona sy loholona tsingerin-taona na izao sy izao tsingerin-taona na zahoana asa misaotra anao zay rery Jesosy Kristy tompona eo fa lehibe zany fitiavanao zany indray marina aminay ny teny hoe efa nalefanao anitsaka ny lohanay ny olona kanefa nentinao nivoaka tamin'ny fitahiana mahatretrika izay indretiny mpanomponao taio ao amin'i Jesosy Kristy ho salama tsara ho ambinina ny asan'ny tanany ho ela velona eo anatrehanao hahalala tsara anao ka miara-mandeha aminao amin'ny fiainana andavanandro izay rehetra mahakasika azy dia ho tahinao ho kasihinao ka hita fitahiana mandrakariva izy ireo tsofinay rano amin'ny anaranao ireo ka ny fahasoavanao Jesosy Kristy fitiavan'Andriamanitra sy ny firaisana amin'ny fanahy masina dia ho amin'izy rehetra ny ho tratry ny tsingerin-taona manaraka indray voninahitra ao Andriamanitra mianarany Jesosy novanay izany vavaka izany amen samy ho tain'Andriamanitra ho tratra ny tsingerin-taona manaraka indray nareo tsara vavaka tsara tsodrano tsara zany ndawary mahazo apetraka ao anatin'ny fianjava-maneno misaoran'Andriamanitra raha zao anao vao nanitsaka an'ity alitary ty manam-paharetana kely tsika zany andreo fa fahalanonana moa zao eo amin'ny fiangonana fararahampahasoavana fianjava-maneno dia manao ny zay tanterahany ihany ny mpanompon'Andriamanitra nanao ny tsingerin-taona sika kosa miroso amin'ny fandaminana rehefa vita ny fifampiarabantsika dia hiaraba ny sambana vokovomangitsika hira moa nareo vokovomanga manahira nareo manahira nareo hira vokovomanga mihira ny vokovomanga alohan'izay hiaraba ny fiangonantsika vita ny fifampiarabana amin'ny fiangonana dia avy hatrany dia mihira ny vokovomanga ary dia ho arabaina izy ireo mba miezaka samy mamitipitina daholo ny miresaka rehetra moa zany ao voninahitr'Andriamanitra zao ifampiarapitsika zao revana malala taka ny fanoatsika ihany io moa efa fampianarana mandrakariva eto amin'ny fiangonana mila mahay mifampiaraba fa tsy mifampijerijery fotsiny akory tena mifampiaraba dia ao anatin'izao fetim-pirenena zao zany teo an'le fidirana voalohany teo ihany dia mba miaraba ny namantsika tratry ny asaramanitra satria asaramanitra ho an'ny firenentsika zao dia arahaba tratry ny asaramanitra samia ho tahin'Andriamanitra zay ny valiny lawary arahaba tratry ny asaramanitra samia ho tahin'Andriamanitra arahaba tratry ny asaramanitra zanaka vitsay dia mihira avy hatrany ny sambana vokovomanga zany zao vita ny vitsay dia miakatra ianareo dia mamitina ny zavatra tokony ho lazaina fa tsy lava loatra akory ndawary
ry hava-manara rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ny tompontsika. Amen. Fa asa ny isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesiana 2:1-10. Anio fa 20 Jona taona 2024 dia andro ray natokany sahany fiangonan'i Jesosy Kristy ny sampana vokovoko manga ho alahady hitondrana ambavaka ny sampana. Inona moa ny sampana vokovoko manga? Ny sampana vokovoko manga dia sampana iray izay mijoro eo anivon'ny sahan'ny FJKM. Mitaona ny olona hifady ny zava-mahamamo sy ny zava-mahadomelina ary ny fitondran-tena ratsy rehetra. Misy karazany 4 mpikambana ao aminatin'ny sampana vokovoko manga. Misy ireo olona mbola tsy nandray zava-mahadomelina hatramin'izay ny ainany. Ao ihany koa rehefa nandray ny zava-mahadomelina na zava-mahamamo kanefa afaka tamin'izany. Ao ireo ankizy tanora izay omeny ray aman-dreny ho tezaina ao anatin'ny sampana. Ao ihany koa ireo olona izay mbola voageja ny zava-mahamamo na ny zava-mahadomelina kanefa ny maniry hiala. Ny sampana vokovoko manga eto amin'ny Salema vaovao dia miasa ao anatin'ny fitoriana ny filazantsara ny Jesosy Kristy, ka tao anatin'izany dia maro ny ezaka ny fitoriana izay efa natao. Farany teo dia niaraka tamin'ny asa fitoriana ny filazantsara tany Faratsio, ary mivokatra tamin'izany dia fiangonana mbola tsy nisy vokovoko manga tao anatin'ny 50 taona, fa rehefa nitoriana ny filazantsara dia tafatsangana somatsara ny vokovoko manga. Nisy olona 17 resy lahatra tao Antsaramandimby, 15 tao Mahalavolona, Faratsio. Ny amin'ny mahasampana izay dia miasa ao anatin'izay fitoriana ny filazantsara. Ry havana amin'ity anio ity zao dia manetana antsika ray aman-dreny nitory teny izay azontsika tamin'ity anio ity. Ny sampana vokovoko manga dia manateraka fanadihadiana tamin'ny sekoly FJKM ao amin'ny synodam-paritany zany dia ny tao Ambohimamory, tao Ambohitrimanjaka, tao Ambodro, tao Ambohidratrimo. Ny olona izay nanaovana fanadihadiana momba n'izany hoe zava-mahadomelina ny zava-mahamamo zany dia 200. Nanontaniana ny ankizy izay mbola tsy nisotro labera dia 50. Fa ny ankoatran'izay dia efa nisotro labera daholo ny ankizy rehetrarehetra. Aiza ny azahoany isotrony an'izany? Ny 570 isan-jato dia teo anivon'ny fianakaviana. Ny 5 isan-jato dia ny taom-pampianatra. Ny 2 isan-jato dia izy tenany ihany. Ry havana, manetana anao izay hijery ny zanatsika, hijery ny fiainantsika indrindra fa ny zanatsika ireny tsy ho voataonany olona amin'izany rehetrarehetra izany. Amin'ny mahasampana vokovoko manga miasa dia amin'ity anito izay dia manolotra somary 30 lasaka dia fil recu 70 kilao atolotry ny sampana izany amin'ity anio izao maraina izao. Raha riva ry havana dia misy ka rindrakira lehibe izay efa tsy zoviana amintsika, erahana mitarika ny fanilo ary anatanteraka fandraisana anjara ireo zareo. Rehefa avy eo dia manetana antsika rehetra, indrindra fa antsika raim-pianakaviana amin'izao fetiny ray izao. Mankasitraka antsika sampana vokovoko manga rehetra, ny mpikambana rehetra, tsika no nitoto na fotsy sy nandro na masaka tamin'ny asa rehetra izay nataontsika voninahitr'Andriamanitra, ary ho azy Andriamanitra rery ihany no voninahitra amin'ny zavatra izay ataontsika. Amen. Ndetsika ravana hitsangana vavaka ho an'ny sampana vokovoko manga. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra
rainay tompon'ny fiangonana, tompon'ny finoana ihany koa sady mpanefa azy. Misaotranao zay no ny fijoron'ny sampana vokovoko eto amin'ity fiangonana ity. Fa manampy ny firenenay zany amin'ny ady amin'ny fidorohana zava-mahamamo, zava-mahadomelona sy ny fomba ratsy rehetra zay manimba ny olombelona. Fa afaka aminao zay ho an'ny sampana hahajoro tsara eo anivon'izao tontolo izao, tsy ho menatra ny vavolombelon'ny tompo, ary ny fanahinao masina dia afeninao zany zany sampana zany, ka ho fenona ny fanahy mba ho miavaka sy madio, ho fianarana ho an'ny mino, fianarana ho an'ny firenena ny sampana. Da io ny asa rehetra mbola kasaina atao ito amin'ny fiangonana zay tarihan'ny fiangonana ary totosain'ny sampana samihafa, anisan'izany ny sampana vokomanga. Petraka eo ampelantananao ny fikasana rehetra, fa mbola be ny fikasana ao amin'ity sampana ity sy ny fiangonanao. Ho anao ny voninahitra tamin'izay vita, tamin'izay azo ary tamin'izay natao rehetra nandritrizay nijoronin'ny sampana izay, ary ho aminay rehetra, ary ho an'ny firenenay, ho an'ny fiangonana ny fiadananao. Misaotra Jesoa. Amen. Azo toerana toko. Tsy kabary lava fa misaotra nareo ry zanako malala. Misaotra n'Andriamanitsika voalohan-teny dia misaotra ny tompontsika fa anisan'ny fiangonana manana sampantsika vokovomanga. Io vokovomanga io moa raha ny tantaran'io tany am-piandohana tany dia tena famonjena ny firenena ny nananganana azy. Tena famonjena ny firenena ny nananganana azy. Tsy dia tena mora akory ny asa, fa sarotra ny asa satria anankiray zao natao ho ara-dalàna ny fanaovana ny toaka gasy eto Madagasikara. Efa voaka ny décret d'application zany, natao ara-dalàna. Za tsy miteny hoe rehefa ara-dalàna dia mainka sarotra na hoe mora, fa teo aloha zany reny natao atsokosokotany ninjena, dia mba niaraka tamintsika ihany zany ny fanjakana tamin'izany satria ihany ilay izy. Dia izy koa nefa ny mampidi-doza satria tsy misy fetrany, tsy misy refiny le toaka gasy, fa mety 70 degré ohatra no hany, dia misotra n'iny olona dia maty na sahala amin'izany, dia legalizena zany ilay izy. Kanefa ny zany hoe legalizena zany dia mitombo zany ny asantsika, mitombo ny asantsika zany. Tsika tsy miady amin'ny mpidoroka, tsika raha teo tsy miady amin'ny zava-mahadomelona, anjara fanjakana no manao sezian'ireny rehetra, fa isika tena miady amin'ny fidorohana zava-mahadomelona, zava-mahamamo. Ary dia asa goavana io miandry antsika ry havana malala. Eritrereto zany, za moa raha miresaka hoe mbo mamory amin'ny resaka iny zany, efa nilalova koa zany, fa ny mpianatra dia mampalahelo. Tsy aty ihany, tsy any Mbotrimanjaka ihany, tsy any Mamory ihany, tsy any Ninina ihany, fa ny mpianatra ireo antanivo ireo mpianatra miseze ireo ohatra, fa ny akamaroan'ireo dia efa nanandrana na efa ninana na misotro régulièrement. Io ke le bar, boire l'alcool régulièrement, zay ny dikany bar. Zay ny tena marina, izy zany fampirisihana anao isotro toaka isan'andro isan'andro. Ka dia mahireza ry zanako malala, mbola lavitra ny lalana fa mahireza. Tsika Madagasikara moa zany dia anisan'ny simba ny resaka zava-mahamamo ny firenena. Dia hitantsika zany raha vao fetifety akaton'ny fanjakana mihitsy ny fivarotana zava-mahamamo rehetra any amin'ny ihany, fa mahita ihany zalahy, mahita ihany zalahy. Dia mirary soa fa afaka ho anareo zay ary ny fiangonana dia miara-miasa aminareo sy manampy anareo mandrakariva amin'izany asa masina izany. Dia raisina entanana ianareo mariky ny fampahirezana, mahireza sy mahatanjaha. Hariva moa sika mbola eo aneto fa tsy kabary lava fa dia mbola isy anetana eo rary soa tompoko. Dia Andriamanitra zanaka rary soa. Dia Andriamanitra mahireza sy mahatanjaha. Anaparitana kely tsika androany ry havana malala, mbola sambasambany tsika mba nanana kely an'izany, mba lavalava kely ny fotoana, adiny roa zay ny lasa aloha. Fa dia tsika hiroso amina zavatra fa zany zao.
so dia olazain'ny sekretera fiangonana fitina ny raharahan'ny fiangonana eo anelanelan'izay a rehefa vita ny raharahan'ny fiangonana zay a dia ifanilo a eo mbola eo moa ifanilo iny ao izy présent dia anao hira anankiray zareo a hira fanetanana atsika rehetra mba andeha amin'ny fotoana rahariva zay fotoana sarobidy a ho atsika dia avy eo a mitsangana ny komitiny fanorenana manao ny fanazavana vitsivitsy fa eto amin'ny teny fotsiny fanazavaiky foana moa zany amin'izay eto amin'ity fiangonana misy atsika ity a efa nitezaina tamin'izany tsika ary hoan'ny maro moa zany dia efa tafity zany fitezana zany manao zavatra eto amin'ny fiangonana na hoan'ny mahatra na hoan'ny fanorenana na hoaniza na hoaniza na hoaninona na hoaninona voalohany aloha dia akahalalahana tsara tsy misy fanerenana izaniza fa kahalalahana ny fanahy ny fahafoizana no ampiasaintsika ka zay zakatsika zay vitatsika no ataotsika raha tsy manantsika tsy voatery anao zany lizyke zany tika le fanahy ny fahafoizana fa rehefa mba manana omeny ianao a notambiny ny tompo ianao a dia manao ianao a tsy terena nefa ianao fa mandeha amin'ny fahalalahana tanteraka zany satria ny finoana ny refesantsika ny asa atao fa tsy ny ananantsika akory mahire zare avako tahoary Enery manatitra ny fiarabana ho antsika rehetra indray amin'izao alahady fahatelo izao miarahaba ireo mpiandry izay tonga anao ny asa fampahirizana eto amin'ny fiangonana misaotra anareo ny amin'izany fandavatena sy ny asa zay nividianan'ny tompo anareo izay manatitra ihany koa ny fiarabana ho an'ny ray mpianakaviana moa izay efa vita teo ary farany dia anterina ihany koa ny fiarabana ho an'ny sapana vokovokomanga amin'izao alahady izay eto nanambavaka azy ireo izay misy ny rakitra vata zay ho tanterahany eny ambaravarana eny tahaka an'izay fanaontsika rehefa ao anatin'ny sapana valo ao anatin'ny FJKM dia manohana azy ireo isika amin'ny fanatanterahana ny adidy amin'ny fohy be ny sapana sekolelandy dia mampafantatra zany fa niempotra ny fanadinana sekolelandy zay tokony natao an'io zany ny klasy fahenina ka hatramin'ny klasy fahafolo dia naempotra amin'ny alahady heriny an'io tahaka an'izany koa zany ny fanadinana sekolelandy klasy voalohany ka hatramin'ny klasy fahadimy zany dia lasa miempotra any amin'ny alahady fahadimy ny volana jolay no anatanterahana izany fanadinana izany sika ray aman-dreny kosa dia mba alaivo eny amin'ny mpampianatra sekolelandy eny ny convocation ny zanatsika satria dia tsy afaka manao fanadinana izy ireny raha tsy mahazo an'izay convocation izay zay zany ny avy amin'ny sekolelandy ny avy amin'ny fikambanana mipiasa fahasalamana ny fanambara ombiany teto fa ty taona ity no anamarika ny 10 taona zay ny orenan'izy ireo teto amin'ny fiangonana isy ireo hetsika samy hafa zay ho tanterahana ao anatin'izany ka dia hetsika ara-pahasalamana moa le izy manomboka amin'ny 7 ny volana jona ho avy zao dia misy ireo atao hoe fampianarana sy fanetanana fifanankalozan-kevitra zay ataon'izy ireo misy ireo dokotera zany zay andray anjara ao anatin'izany fampianarana izany ka dia reto zany no fampianarana sy atao hoe loha-hevitra zay ho tanterahana ao anatin'io herinandro ny fahasalamana io ny 7 volana jona ny loha-hevitra dia hoe teo ela velona aho nefa tsapako ve ny hafaliana zay iainana moa zany dia eo ny mpandahatra azy ny dokotera raha zavatra be fanjaniana ny 17 volana jona kosa dia ny loha-hevitra dia mety ho tratry ny fahaketrahana na alahelo lalina izay fantatsika amin'ny teny hoe depression ve ny kristianina eo ny dokotera Rakotonirina Entsoa no anatanteraka izany fampianarana izany ny voalohany volana jolay kosa ny fitiliana ara-pahasalamana dia mamonjy ny aina ny dokotera Ranivoarsoa Mikkelsen sy ny dokotera Rakotonirina Arsoa Valonjaka no anao tao ampita an'izany fampianarana izany ny faharoa ny volana jolay kosa dia ny loha-hevitra ampianarana dia hoe ny anavahana ny aretina ara-tsaina ny psikôza sy ny aretin'ny fanana ny demoniaka ny dokotera Lydia zay mpiandraikitra ny topy no anao izany fampianarana izany eo ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina antsika zay ampianatra ny amin'ny hoe ahoana no hikoloko sy arovako ny fahasalamana ara-panahy ireo zany no mandrafitra an'izay fampianarana sy
fanentanana samihafa ao anatin'ny herinandro ny fahasalamana izay ny fahatelo sy ny fahaefatra ny volana jolay kosa. Ny volana jolay dia isy ny salon de la santé izay ho tanterahana etsy amin'ny kianja fanaovana baskety etsy akaiky ny fiangonantsika eto. Dia ao ireo fizahana ara-pahasalamana samihafa izay ho tanterahana eo. Dia isy ihany koa ny fanaovana didipoitra faobe ao anatin'izay mbola ho azavaiko rehefa avy eo io amin'io daty fahatelo sy ny fahaefatra ny volana jolay io. Avy hatrany dia tonga dia azavaiko izay daty anankiroa izay satria eo ihany koa ny vondrona fototra laika ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay tahaka ny faharoa isan-taona. Isy ihany koa zany ny didipoitra faobe izay tanterahan'izy ireo miaraka ihany amin'ny fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana. Dia araka zany ilazako azy zany zany dia misy andro anankitelo zany no anaovana an'ilay didipoitra faobe. Ny anankiray fahatelo sy ny fahaefatra ny volana jolay ary ilay anankiray lay miaraka amin'ny vondrona fototra laika ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay. Ny fisoratana anarana dia tsy ho an'ny zanaky ny fiangonana ihany fa ho an'ny olona rehetra izy ireo. Dia misy taratasy zany efa apetraka ao amin'ny concierge ao. Dia misafidy zany sika na ny fahatelo na ny fahaefatra na ny fahavalo ambin'ny folo volana jolay zany no misafidianantsika anaovana an'ilay didipoitra. Tsy afaka hoe sady anao ny fahatelo moa ny anao ny fahaefatra tsy indray-pandeha ihany. Dia misafidy eo zany tsika asiantsika misy tableau zany eo fahatelo ny volana jolay, fahaefatra ny volana jolay, fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay. Dia asiantsika marika hoe ny anay fahatelo na fahaefatra na fahavalo ambin'ny folo. Zay zany no mahakasika ny fanazavana tsotsotra ny amin'izay hoe telo andro anaovana ny didipoitra faobe izay. Dia taonantsika zany izay mahafantatra olona hoe tokony atao an'izany araka nambariko hoe tsy ho an'ny zanaky ny fiangonana ihany fa asa sosialy izy io. Dia afaka mijoro sady hoe amin'ny fitoriana filazantsara koa zany no asa fijorana vavolombelona ataon'ny fiangonana ho amin'ny fiarahamonina. Zay zany no mahakasika an'io didipoitra faobe iarahan'ny vondrona fototra laika sy ny mpiasan'ny fahasalamana izay. Ny amaranan'ny mpiasan'ny fahasalamana ny fandaharam-potoana moa zany dia eo ny sabotsy faha 1 ny volana jolay ny fanaovana ny zomba moa zany ary ny faha 12 ny volana jolay kosa dia eo ny fanompom-pivavahana izay anamariana zany fa 15 taona ny orenany teto amin'ny fiangonana izay. Ny SK4FK dia manentana antsika indray ho amin'ny takarivan'ny asaramanitra ny amin'ny 15 ny volana jona ho avy zao tahaka n'izay efa fanaontsika isan-taona eto amin'ny tokotanin'ny fiangonana eto. Anatanteraka ny takarivana asaramanitra indray sika isy ireo varotra sakafo samihafa sy ireo kilalao samihafa anafana ny fotoana amin'izany moa dia ny sampana sy ny fikambanana eto amin'ny fiangonana ihany. Manomboka amin'ny 4 arivo izy io. Dia taonantsika rehetra indray zany mba hiara-paly eto indray sika no anatanteraka zany asaramanitra izany. Eo ihany koa ny fahatserovantsika tsy adintsika ny fianakaviana sahirana ny anolorantsika azy ireo fanomezana tahaka ny fanao rehefa fety ny asaramanitra tahaka an'izao. Dia efa afaka terina zany fanomezana avy amintsika izay. Ny amaranako ny anjarako alohan'ny anaovan'ny tarika fanilo ny hira dia ny rakim-pisaorana. Ka dia izany no ankalazako ny anaranao mandrakizay mba hanefako isan'andro ny voadiko. Misaotranao izay Andriamanitra noho ny fitahinao ny asa fivelomanay ka lafa teraka ny fikasanay ary manao izao rakim-pisaorana izao 40,000 ariary ho an'ny fanorenana, 20,000 ariary ho an'ny fianakaviana sahirana. Misaro an Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony noho ny fitahin'Andriamanitra ny fiainako ka nahazoko asa vaovao dia fahalalao manolotra rakim-pisaorana 200,000 ariary, 100,000 ariary ho an'ny misampana vokovoko manga, 50,000 ariary ho an'ny fanorenana, 30,000 ariary ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ary 20,000 ariary ho an'ny mpitandrina mizahatra raha tao ary tarika fanilo. Eny tompoko dia fanomeraba ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny fiangonana eto amin'ny FJKM Salema vaovao eto amin'ny 67 hektara zany ary miaraba ny ray mpianakaviana rehetra sy tsika mianakavy
zay tonga eto amin'ity toerana ity amin'izao fetina ray izao. Tsy manana teny be dia be fa zao fotsiny ihany. Raha misy tonga eto raha riva ka manenina dia averiko zay fanahy fahafozana nomenao asio tehaka izay, averina ny vola raha manenina ianao. Efa ela be mifanilo no tsy teto. Tamin'ny andron'ny pasteur Roberto zay ny teto farany ny zafikely koa rehefa anankifiry tia miverina eto ity mahitonareo androany asio tehaka izay, mety olona ho avy eto, mety olona. Zay fotsiny teneniko asiana saotinany kely. Mandalo ady mafiany tananao no teny liko, raha malama reny lalako, ny anaranao masoko e Jeso tompo manakery, izy tsy amela irery. Raha miloreraka ny foko e ny anaranao no asoko, rato tsy misy antenaina, ianao fanatenako e Jeso tompony finoko, zay matoky anao sy toloko. Mba aliaminiza mozary tomponay, ianao irery no manana ny teny, fiainana mandraky zay e. Ao aminao no misy hery sy fahefana tsy voafetra, itokiko amin'ny androko rehetra. Raha mitady animbanay hoara favalo arapanay, ny fonay de matoky anao tsy atahotra, sy ananay ae Jeso tomponay mahery, izy tsy amela irery. Raha mitady animbanay hoara favalo arapanay, ny fonay de matoky anao tsy atahotra, sy ananay ae Jeso tomponay mahery, izy tsy amelana irery. Sy okivia satria Jeso mitantana ny dia, ny emsady ataole faty sanatry zay resy anady, tsy mbola nanary anay izano a Jeso tompo be pitia, izy refaty de tena tia. Sy okivia satria Jeso mitantana ny dia, ny emsady ataole faty sanatry zay resy anady, tsy mbola nanary anay izano a Jeso tompo be pitia, eny omaly anio mandraky zay toria. Tsy fanilo akory ny fakomity ny fanorenana ataoko misaotra ataoko. Eny ariavana amin'ny alalan'ny komity ny fanorenana no hitsanganako eto. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny farany ty volany jona ity, ozy ny teknisianina zany no anompoka ny kolazy ny beton antsika amin'ny trano espace Salema io. Mety amin'ny 30 volana jona, mety 7 volana jona. Efa manodidina eo amin'ny 70 isanjato. Eo zany zao ny asatsika amin'ny fanaovana ny dalina
ao amin'io trano espace salema io noho izany rehetra zany ryavana dia anao ny sakafo mpifaliana ny komitiny fanorenana amin'ny alahady heriny anio io sakafo io zany de araka nytenendray aman-dreny teo fanasana amin'ny mahafanasana azy de isy moa zany rehefa natao tamin'ny heriny ny tonona misy koa mbola atao eo rehefa aveo moa zany fa farantsika manao azy dia mandray tsika araka nyteneny teo fa ny asa ryavana de tena ngeza tena lehibe misaotra ny tompo zao fa efa eo amin'ny 100 latsaka zany aloha zao ny soma no mainto milaly ny antokopira nanome 5 teo eo ny dekona sy ny loolona nanome 5 lasaka teo eo ny sapana vokovoko manga nanome 5 telonjato lasaka ny soma ilainy 300 lasaka rehefa tena mandeha ryavana io asy io zay sy ny mpitambola ndrandray fa tady hiakatra mihitsy nytosidrara avy misy telefona miantso ahoana inondrandray zay nefa moa atao hoana fa ny tompo no miasa de misaotra tsika rehetra lehibe ny asa fa lehibe koa Andriamanitra zay momba tsika de momba n'io sakafo zany de entaniny tsika voafetra koa nefa le toerana eny am'le anaovana azy vohy tsara fi eny Ambohijanary ny Tehiroka le espace tsy any amin'ny Andihy bypass tsony zany tsika amty fa eny amin'ny vohy tsara fi eny Ambohijanary ny Tehiroka zao ny fandaminana misy fiara eto imbonana amin'ny heriny androany ny mandeha makany amin'io espace io entoan'ny komity ny sarandalana ho anao zay andeha zany amin'ny 12 ny miaingeto raha sitrapon'Andriamanitra ny fiara iombonana mandeha makany amin'le Ambohijanary Tehiroka andeha hisakafo ho atsika zay mandray fanasana zany de misy fiara iombonana izay entoan'ny komity ny sarandalana fa ny mody kosa de io araky ny mahasakafo azy misy somary tena maininana be da be misy somary mba mijaikojaiko ihany eo fihinanana de mba iny zany samy manao zay iravany ao zay zany de samy mba mandeha am'izay andehanany am'izay rehefa mody fa ny mandeha makany zany mba zahotsika tena miombony amin'ny mpotona mametsy tena ara-potoantsika am'le misakafo de misy fiara ryavana ho atsika zay andeha ho any ka hozaraina aveo le fanasana misy ianao amin'ny voaketo misy namanao misy ho atsika ery de mba mario zany am'le ao hoe zay andeha am'le fiara iombonana mba zahotsika manao ny fandaminana satria tsy misy vola ivoaka koa zany de marian'ny komity namana mpiara-miasa hoe tia de mandeha fiara iombonana ity de mitondra fiara manokana de mba tsy adinotsika zany zay rehefa manao an'lay mandray an'le fanasana atsika de mifampivavaka tsika ryavany amin'ny asan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana fa isaka ny volana jona de manao n'io sakafo mpifaliana sakafo fanasana io ny komity ny fanorenana isataona de mino aryavana fa de tsy ho latsa-danja ho tsataka any amin'ny Andihy bypass no ataotsika amin'io amin'ny heriny androany io zany de manetana tsika rehetra eo am'izay de misy tonona ho ataotsika ryavana misy tonona ho ataotsika zao tapitra zao fitenenako zao de ataotsika nira 10 sy 700 amin'ny hira FFPM miasasakaiza Jeso miantso anao iny zany nataotsika aveo fa de zay ryavana no fanentanana ho ataotsika io ny sakafo de io ny tonona fa raha ohatra tsika mbola manana zay tena amin'ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fahafoizana misy golaka mbola ilaina satria le somararaka tsy maintsy asina golaka zany eo amban'le izy 120 mètres carrés 120 mètres carrés le golaka raha misy koa tsika mba hoe tsy andeha hisakafo mba le golaka no raisitsika de tsy maninona manantona anay komity ianao de hoe nenay le golaka no ataonay nenay mba zao fa de atsika fiangonana ny asa fa de mifampivavaka tsika fa nivavaka ny tena zava-dehibe fampivavaka satria fiasa vavaka ny marina ho ny tompo dia mahery indrindra de izay ny fanentanatsika ryavana ny soratra masina ao amin'ny liko atoko 7 liko filazantsara aka liko atoko 7 ny 9 zao ny teny eo Jeso no miteny amin'ny anarany
hoy jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy olona zay nafohitrano na zanaka na ray na reny no ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy andray be lavitra amin'izao andro ankehitriny zao, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Amen. 5:7 nataontsika hitsangana ny diakonina. O miasa sakaiza, Jesosy miantso anao. Mitsangana fiana fanafiny lagana Mitsangana
nahatra tompoko. Soran'andriamanitsika no izany rehetra zany androantsika moa araka ny lazaiko teo a misy teny soratra masina anankiray manao hoe dia toetra ao an-tranony Jehova andro lava mba androany zany tsika tahak'izay mba mety mba mifaninana amin'ny baolina tsika zany ara baolina misy prolongation indray dia 100 minitra mahery dia eo ihany tsika zany amin'ny arivo za moa dia tsy mijery baolina satria tsy mahazaka an'le miaro torontsony dia andehantsika revana malala androso amin'ny zavatra manaraka zany zao a misaoran'andriamanitsika dia ny fanoloran-tena tsika ho an'andriamanitra atolotsika indray ny tenantsika ho an'ny tompo a mafisitsika izany fanoloran-tena zany a ianareo tokopira no mira ao anatin'izany a rehefa voatolotra ny rakitra dia tonga eo amin'ny asa sy fampahirezantsika dia mifarana amin'ny fotoana aorianan'izay dahary Masoandro sain'ny afisy namelonanay mitsinjo sy matsiaro isan'andro ny adidy izay napetraky ny ray ka ny androany
andehantsika iara-mitsangana navoan'ny fanoloran-tenantsika amin'ny hira voalahatra. Fanao moa alady fahatelo tako zao tsika dia misy asa sy fampiarezana kingakinga ny mpiandry dia kingakinga ihany koa sika satria ndraindray tsika misy olona efa vita efa malalaka be dia tsy manatona an'ireny tsika ka tsy mifidy mpiandry tsika efa avy hatrany dia manatona an'izay malalaka avy hatrany. Hira andininy voalohany ihany amin'ny 570 no ataontsika dia mandroso avy hatrany anareo mpiandry ao amin'izany. Dia safidy moa ny mandray ny asa fampiarezana io dia tsy miala tsika raha tsy efa nandray tsotrano. Iomona mivavaka tsika tompoka. Ry Jesosy Kristy tomponay ao, ho masinina miaraka amin'ny Ray Tsotosy sy ny fanahy masina ny eny anaranao. Tsy hainay tompo ny tsy hisotranao ny amin'izao fotoana, ahafahana indray milatsaka eto tamboloboko ao hanatanteraka ny asan'i Jesosy Kristy tompo. Fantatray Jesosy fa manatrika eto anao ankehitriny ary hanao ny asa. Misaotra tompo ny amin'reto mpanomponao izay afaka manao izany. Misaotra ihany koa ny amin'ny vahoakanao. Ankehitriny ary tompo dia mamondrafo ny vahoakanao tompo, mamela ny heloky ny tsirairay avy. Irao ny fananao masina tompo, hiasa ho any am-pony tsirairay avy, ahafahany tanteraka tokoa mandray ny hery avy aminao. Fotoana makina ny teninao Jesosy, entina norenana izao asa masina izao. Dia hita loharano ny boboka avy any anatinao ny tsirairay avy, ahafahany miohatra eo amin'ny fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Eno amin'ny fanajana ry havana ny tenin'i Jesosy Kristy hanorenana izao asa masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataoniko, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao mankany amaray. Ary na inona neny nangatanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazany ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao hangataka amiray. Ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba eo aminareo mandrakizay dia mifanahy amin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany fa ianareo mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay misy eto am-patisa no vonjena, fa izay tsy mety mino ny elohana. Ary izao famantarana izao no anarak'izay mino, hamoaka dia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mianarana izy,
ary na dia isotro zava-mahafaty aza izy dia tsy ahampaninona azy zany. Ametra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia napakarina ho any an-danitra ka mipetraka eo kafanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa nitory-teny an-tontolo eny ary ny Tompo niara niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo etỳ ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo etỳ ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaika etỳ ambonin'ny tany na amin'ny inona ka angataka izany dia ho azony avy amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza ny angona androna telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Aroa indray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nandrahandray aho no andrahako anareo kosa. Ary rehefa laza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso mifanahy masina, na elokeza no avelanareo dia voavela izany. Ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Amen. Araka hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotranao izahay no ny mpaefana izay hoentina norenana izao asa masina izao, satria ny tenao dia efa naneho ny voninahitra ao tamin'ny toerana maro ary tamin'ny olona maro, ary dia mbola miasa ianao mandraka ankehitriny. Masina ny teninao izay teny fiainana mahatonga farina vaovao aty anatinay, ary fanelon'ny tongotray fanazavana ny lalanay. Teninao dia teny fahamarinana hoentina mandresa ny mpanjaka amin'ny fahamazinana eny amin'ny rivotra. Karaoty dineto ary ny asa maizina izay tsy mahavokatsy, dia ny herin'ny fanenao masina natanteraka izany. Ary io ny mpanomponao izay notendrenao natanteraka izay androaka ny asan'ny devoly, ny asan'ny satana, dia fenofanao masina hatrany izy ahafahany manatanteraka izany. Dia anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, ilay vomby teo amin'ny hazo fijaliana, Tompony Tompo, mpanjaka amin'ny mpanjaka, Andriamanitra velona, tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra ka hatretỳ tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andidina sadravaravana Satana. Miala amin'ny razanak'Andriamanitra ireo nareo, miala ny aretina, fitaka, langa, lolo-po, fiasaram-bela tsy didina amin'ny anaran'i Jesosy. Foka amin'ny anaran'i Jesosy mandeha any amin'ny farimy rehetra avy. Miala amin'ny fitsangatsangana, miala amin'ny fidorohana, miala izay rehetra tsy nambolen'ny tanan'i Jesosy. Efa avidian'i Jesosy Kristy lafy tamin'ny rano ireo, tsy hanananareo fahefana intsony. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, foka amin'ny anaran'i Jesosy, mandeha any amin'ny farimy rehetra avy. Hivavaka isika. Ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io, velom-pisaorana anao izahay fa afaka nandroaka ny Satana, ilay devoly fahavalo any amin'ny farimy rehetra avy. Vita fihavanana aminao tokoa ny vahoakanao tsirairay avy. Anantonanao ary izy ireo Jesosy, tsisy miafina aminao ny amin'ny zanakao rehetra izay tonga eto. Trotraky ny adi-piainana, very hevitra, tsy afa-mitraka intsony. Ho any amin'iza nefa izy ireo Tompo, ianao rery ihany tisy mangoraka ny olonao. Koa dia raiso ary ny fanoloran-tenany, satria eo anatrehanao izy, noho ny fahasoavana izay nomenao azy. Andohalika eo anatrehanao izy, noho ny aretina izay mahazo azy. Anatonanao izy, noho ny adi-tsaina, noho ny alahelo, noho ny fahoriana, noho ny tebiteby. Ao koa nefa ny manana fifaliana, dia ianao Jesosy Kristy ihany koa no anatonany. Koa dia raiso ary tompony fanoloran-tenany, ho tisy hanome voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany, mankasitraka raha io. Amen. Ry havana hoy Jesosy Kristy aminao, makanesa ty amika anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Ataontsika ry havana ny firana fifoazana fa 70 ao anatin'izany. Bye.
ho an'izay mbola manidika nefa tsy nahazo dahary. Sivy anankiray mpitendry. Hira fa 20. Hira fa 20 ataontsika tapitra ny hira dia tapitra ny asa. Zanahary tsy mba tia amin'ny feo ny fifazana. Zanahary tsy mba tia amin'ny fahaverezana izy raina lefidia tsy mamafo ny mpiandry miasa dia vao manato plaza be ny fotoanantsika. Dahary, da mazoto nareo fidazy. Ataony fa farany io fotoanantsika ataony vavaka famaranana sy ny afatra dia raisina an-tsodrano. Hivavaka isika. Jesosy Kristy tomponay eo, misaotra anao izahay satria tsapanay tokoa fa nanatrika ity fotoana ity ianao. Niseho tokoa tompo ny voninahitrao satria izay nanantona anao dia tsy nisy nolavinao. Koa indreo ara Jesosy ny vahoakanao, fantatrao tsisy miafina aminao Jesosy momba azy ireo tsirairay avy. Ny teny rehetra izay nomenao azy ireo tamin'ity anio ity ne tompo, dia tsy verina foana any aminao raha tsy natanteraka izay naniranao azy. Mangataka ry izahay Jesosy, tehirizy mandrakariva eo ambany elatrao izy ireo. Tehirizy eo ambany fahasoavanao,
ary eo ambany fitantananao fa eo aminao ihany tompo no tsy hisy harombaka azy ireo. Ampitomby mandrakariva ihany koa tompo ny finoananao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy ireo. Dia izay rehetra momba azy ary tompo dia apetraka eo am-pelatananao ka mba tsy ho taka ny idirany teto Jesosy no ifohany satria efa nandray ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminao Jesosy Kristy tomponay. Dia apetraka eo am-pelatananao ary tompo ny momba ny tsirairay avy. Fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Rehefa malalao amin'ny tompo mitsangana indray ny afatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa dia mareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vaozaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina, izay nampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanontsinana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Taontsika avy hatrany ny hira voalahatra dia raisina ny tsodrano. Izao va Jesosy eo mba isany anam, isolika vita sakumoami sivaiza, iverukan panaiku azame diafaku anarapa apa tajafate suluana. Aoriana zao tsotrano zao dia ka anaty reto lohany altara eto ny diakonina fa eto avy hatrany no ataony vavaka fisaorana. Raiso ny tsotrano tononiko anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba ho tanteraka avoka tsy hanatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika mahatoky izay ny antso anareo sady izy ihany no anefisany ho aminareo ny fiadanany. Amen. Mahasoterana tompoka ary mivavao ampo misaoran'Andriamanitra fa tiany ianao. Dia misaotranao zahay noho ny amin'ny fitahiana rehetra nitahinao ny asanay ry tompo. Indreo ny diakonina izay niara niasa, indreo tokoa izay rehetra izay niasa na ny nitendry zava-maneno na ny karakaran'ny feo sy ny sary, ny mpitandrina izay nitarika amin'ny fotoana sy ny tongoteny, ary ireo asa rehetra natao teo anatrehanao, ny sambana vokofoko mangaraha teo izay niara-dita aminay tao anatin'izao fampivavahana izao. Jesosy atolotra ianao izay vita fa hanore ihany izany. Tafio amin'ny hery ny fanahy masina izay, mandeha amin'ny kery lehibe ka ampiavana ny olona amin'Andriamanitra, fa efa vitanao izany fampihavanana izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Voninahitra ao Andriamanitra irery ihany izany, ary dia ho anao Andriamanitra tokana sady endry irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa ry havana malala, samy manao fety sambara daholo tsika rehetra, tamia ho tain'Andriamanitra. Androano izany mba hoe nirava tamin'ilay latsaky tsika.